Mbola manaraka hatrany ny fandarana midi magnifique ianao iresaka ny fahasalamana amin'izay isika satria fahasalamana ihany koa no nentin'ny mampifaniry tamin'ny fiongazety farany teo iresaka mikasy izy ny resaka teo tamin'ny difteria, diftetsia, diftatsia, diftaria fa itsika nioa iresaka momba ny sida. Zay no rasantsika. Andawary. Lola kapteurana tsara mihitsy ako. Tamin'ny taona 2014 dia teo amin'ny efatralina teo eo ireo voalaza fa miaina ao anatin'ny sida teto Madagasikara tamin'ny taona 2014 tanoany. Tamin'izany fotoana zany dia teo amin'ny mahery kely ny 700 teo ihany nefa no voara-maso 720 izay raha mailesona tsara reny. Dia teo eo izy ihany no nanara-maso no voara-maso. Manahoana izany amin'izao fotoana izao efa nivoatra ve izay mivoatra ilay fanaraha-maso ny tiako resahana aloha sa mivoatra ihany koa lasa mitombo ihany koa ny isan'ilay olona voan'ilay miaina ao anatin'ilay tsy mikaretina sida. Misaotra anao. Izy ity moa dia resaka sida ity aloha dia ohatrany afenipenina foana ity resaka ity hatramin'izay. Ngamba tokony vatsina baltsilana izy ity. Hoe ho fantatra be sy maro hoe ahoana marina mikasika an'ity sida ity. Tsy mitsaha amin'ny tombony ny sida eto Madagasikara. Siran'ny tontolo izao. Malheureusement. Tena tsy mitsaha amin'ny tombo satria mety hanora aza ny olona voany. Satria misy hatrany amin'ny 5 taona efa miditra amin'ny resaka firaisana ranofo moa eto Madagasikara latsak'izay ary dia efa betsaka ny vo. Ary isan'andro raha ny estimation eto Madagasikara dia misy olona ray isaky ny adiny 4 ny voan'ny sida eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao. Zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka tokony maidony rehetrarehetra afantatra hoe ahoana ny fomba fifindrana zany VIH sida zany. Ahoana zany ny azahoana azy dia ahoana ny tsy azahoana azy. Satria tokony fantatry ny olona zany. Zava-dehibe zany ny alalàlan'io rehetrarehetra io mbo afantaran'ny olona hoe inona ny tokony atao. Raha jerena zany dia iza ny tena voan'izy io. Metameta-panontaniana ianao, iza ny tena voan'izy io. Misy ihany natao hoe groupe cible amin'ny VIH sida. Dia ny olona manana firaisana ranofo lehilahy samy lehilahy. Ny tena anisan'ny tena betsaka. Zany akory tsy midika hoe lehilahy sy ny vehivavy tsy misy misy reny fa ny lehilahy samy lehilahy tena be dia be Ny manarak'izay ny consommateur de drogue injectable zany hoe fa manomboka akory tsika mangalatahaka ny any velany mitsindrona zava-mahadomelona. Mavoan'ny olona amin'iny manko dia zao le seringue ray iny ihany ameny an'ny anankiray anaovan'ny anankiray anaovan'ny anankiray anaovan'ny anankiray dia zay mahatonga izy hoe raha vondray dia miparitaka be izy tsy fondry zareo tsy na le gouty anankiray ouvert hoe any olo seringue izy. Zay hoe mahatonga izy anisany raha misy vo zany teo aloha dia vo ny ao aorinana. Zay zany ny faharoa ny professionnel de sexe na ny olona mampanofa tena io moa mazava ho azy mampanofa fafinaretana. Somary zavana kely ngambany amin'io fa misy sady lehilahy ny vehivavy mampanofa fafinaretana. Samy ao anatiny daholo na lehilahy na ny vehivavy. Ny mpampanofa fafinaretana zay foana moa nieritreretin'ny olona raha vao mpampanofa fafinaretana dia tokony reny ny vo. Fa tato ato zay nandinika ihany fa ny professionnel de sexe ny olo mpampanofa fafinaretana tsy mihetsika raha tsisy kapoty. Fa le olona tsy mahafantatra ny mihetsika na le olona miaraka amin'ny zareo indray ary manao hoe izy tsy hanao an'io, tsy hanao an'le fimailo zany fa aloha mandeha amin'izao. Dia ny fifindrany manaraka dia any amin'ny fonja misy zany. Any amin'ny fonja zany betsaka satria amin'ny fonjan'ny lehilahy be dia be any moa izy tsy fantako hoe ahoana ny ataon'zareo fa famindreo zareo ny détenu zany tena nahitana be dia be mihitsy koa dia ny jeune 15 taona ka hatramin'ny 20 taona be dia be mihitsy ny vo. Ka ho anareo malanjanaka rehefa tsy resaka amin'ny zanakinareo ranonareo amin'ny resaka sexualité dia ny namany ny inony
de rehefa ny namany ninony a ny namany nefa tsy voatery hoe hitarika azy amy tena izy fa mety mibrikany amy tsy aleny zany hoe tsy tokony sujet tabotsony ny sexualité tsy tokony fampiresahan'ny ray aman-dreny sy zanaka le izy rehefa fampiresahana le izy a tsy mandehany amy zavatra tsy tokony aleny eky izy fa ny olona iny eto amitsika tsy azo atao zany miresaka an'izany indrindra hoe resaka sida zany zao ny fahadisoany ny fahadisoana de zao firaisanarynofo foana ny apetraka miresaka sida tsy firaisanarynofo ihany ange no mamindra ny sida fa mbola misy an'le tokoa eo zany firaisanarynofo tsy voaro amin'ny olona mitolany tsy mikoretina VIH eo a ny fomba fifindrany avy amindreny anankiray mitondra ny tsy mikoretina VIH makany amy zanany eo akibo raha ohatsy izy tsy mihinana fanafody fa raha mihinana fanafody izy a tsy voany zay mahatonga atsika hoe any amindreny CSP reny CSP1 CSP2 ny rasazy rehefa tonga ao ny bevoka de tsy maintsy atao dépistage ny VIH daholo ny anton'izay mbo isorohany amy fifindran'le VIH avy amindreny fantatry le reny mitondra voaka ve zay hoe zay zany a ampahafantariny azy satria misy foana ny consiline natondra sazy milohan'izay hoe itya de test momba an'izao irovana ny zanaka raha sanatria mitondra ny tsy mikoretina VIH efa mihitra am'izay any anao dokotera voalaza teo hoe reto avy ny mahatonga anazy inona avy ara zany ny voasanguine saka adiniko ny voasanguine ny farany mbola misy anankiray farany azafady efa manapaka anao a ny voasanguine transmission par voie sanguine misy zany a ny transmission par voie sanguine zany hoe amin'ny alalan'ny dra ny alalan'ny dra na fitaovana niosin-dra le olona voany tsy mikoretina VIH zay mahatonga atsika mampiasa an'le hoe seringue unique à usage unique fa tsy hoe avy nandromanandra kota andromanandra be andromanandra soa tsy mety zay fa mila stérilisena daholy na any amy mpanao nify io na any amy dentiste na any amreny tatoueur reny le manao tatouage reny ohatra bebe ny tanora tatouato manao tatouage kazy le izy hoe tatouato tonga de tatouage aloha zany a ampahafantarina ny tanora le izy hoe le aiguille atao amindreny tokony individuel zany hoe ny anaovana anao ianao zay manao azy voalohany tsy tokony anaovana manaraka ohatran'izay koa ny fatidra fatidra iny moa natao didiny de didina ny amin'ina de fanao ohatran'izao de mifamindra de zay zany a mila jerena misy clip kely zay aloha lefa vetivety aloha le clip vetivety aveo to izy atsika le dindinika ianareo any tokantrano koa mahazo mandray anjara amle dindinika amin'ny alalan'ny page Facebook ndao fantatrao ve fa aretina azo avy amin'ny firaisanarynofo tsy voaro ny sida tsy voatery hisy fambary ety ivelany ny olona mitondra aretina azo avy amin'ny firaisanarynofo nefa mamindra ny fitiliana irery any no ahafantarana fa mitondra ny tsy mikaretina VIH ianao na tsy telo ny fisorohana VIH sida azo atao ny tsy fanaovana firaisanarynofo mihitsy fiarahana amin'ny olo tokany irery any fampiasana kapoty isaky manao firaisanarynofo miaina toy ny olona rehetra ireo mitondra ny tsy mikaretina ny VIH tsy mahafaty ny VIH sa sida rehefa manaraka fitsaboana ara-dalàna maimam-pona ny fitsaboana ny VIH sa sida arova ny tenanao mampiasa kapoty arova ny tenanao mijereva midi magnifika satria atao midi magnifika misy an'ilay efitra rehetrarehetra voalaza teo zany hoe reto avy ny antony mahatonga ny VIH sida inona avy ny action inona avy ny etsika efa nataonareo mba ahoana moa zany zaka zany iarovana an'izay fiparitahan'ny VIH sida zay ny eto Madagasikara zao raha jerena indrindra miaraka amy PSI Madagasikara de be deabe ny sous-récipiendaire amy PSI zany hoe reo ankolafin'olona zany miara-miasa amy PSI Madagasikara miezaka miady am'ty resaka sida ty ny sida zany atreto aloha misy ny fanafodiny ny olona zay mitolany tsy mikaretina de voaray an-tanana any amin'ny hôpitaly mandray an-tanana an'izany olona mitolany tsy mikaretina VIH zany maharitra ve le fitsaboana ny fitsaboana aloha atreto de ohatran'ny maladie chronique rehetra zany hoe aretina mitaiza zany ny aretina mitaiza ny dikan'izay hoe mihinana an'iny fanafody iny anao ary mandrak'izay ny hinananao azy
avy ohatran'ny olona ambony tension e mihinana fanafody avinga izy e ohatran'izay koa ny olona mitolany tsimikaretina VIH mihinana fanafody avy izy fa zao ny olona mitolany tsimikaretina VIH raha mihinana fanafody ara-dalàna de sady tsy arary izy a ny tsy hofaty izy a ny tsy amindry izy a afaka mbola manamboatra amin'ny fiainana izy a ary afaka miteraka izy aran'izany eny a tsy voan'ny VIH-sida zay moako ny probleman'ny olona hoe vita tanteraka zany amiko a rehefa voadepistehaka positif io na positive zay no atahoran'ny olona manao an'le test nefa le test sady tsy andoavam-bola ny fanafody tsy andoavam-bola avy io tsy andoavam-bola avy aloha atreto alohantsika tsy andoavam-bola le izy fa mety azo izy de azo izy de mety any urinany mety tsy fantatra zay mety iseho fa atreto aloha de tsy andoavam-bola be de be ndresakytsika teo mikasika an'le hoe ahoana ny fomba fifindrany de inona zany tsy findrany tsika zao miresaka ohatran'izao tsy manao firaisana karaha misy ohatran'tsika ohatr'izao zao fampiresaka ohatran'izao tsy mifindra amin'ny alalany firesahana ny VIH-sida tsy mifindra amin'ny alalany kaiky moka ny VIH-sida satria raha mifindra amin'ny alalany kaiky moka ny VIH-sida izahay mandeha miasa any amin'ny hôpitaly io ka manao prise en charge andreo olo reo ny vivo voalohany nefa tsy mifindra am'izany le izy ny akanjo anaovana tsy mifindra amin'ny alalany akanjo anaovana ny VIH-sida tsy mifindra amin'ny alalan'ny fanondroana antakolaka ny VIH-sida tsy mifindra amin'ny alalan'ny resaka ifanaovana eny an-dalana na anaty piscine ny lomano na miditra any cabinet zany moa ko atahoran'ny olona daholo na mipetraka am'le saizy ipetranao cabinet aza de efa atahorany hoe misy sida ty de efa mitingitinginy eny ambony ny sasany ka sao de tratrany infection urinaire io kosa izy ny infection urinaire iny infection génito urinaire eny miaraka ihany reo e satria fitaovara ihany ny voandreo mivondray de vondray fa raha mahinao zany teniny dokotera zany a dia tsotra be feheziko izy a de aveo tsika hijery dokam-barotra fa feheziko izy de zao hoe aza ilikilika ny voan'ny sida satria tsy na mitovy amintsika rehetra ihany izy zay mihitsy zay ambonin'izay a ohatrany hoe afaka fenina be io eto Madagasikara raha vao voan'ny sida de aza miteny amin'ny vadiko misy an'izany eny couple aza miteny amin'le vadiko aza miteny amin'ny zanako aza miteny amin'ny havana aza miteny amin'izao satria voailikilika reo olo reo rehefa voailikilika le olona de inona amin'ny zavatra mety côté négatif an'izay ny zavatra ataony de zao satria efa voailikilika andeha amindra tsy raha ikitsony olo-kafa de lasa mbola manankatrano ny fandara mety magnifika ianao a amin'izao atoandro zao resaka momba ny VIH-sida no resahantsika ary toizantsika avy hatrany voalaza teo ny antony mahatonga ny fivondran'ny VIH-sida voalaza teo ny zavatra tokony atao a anisan'ny zavatra tokony atao anankiray a ay voalaza teo ihany koa ny hoe tsy tokony ahilikilika ny olona voan'ny sida efa hitako iny zavatra mitsangana iny a de akoatran'izay ihany koa a de hoe tafiditra atao anatin'iny resaka hoe dépistage zay resaka dépistage zay no ivadiako atao amin'ny pasteur Voloana ndre mitandrina hoe ahoana sy ahoana ianareo ao amin'ny Madagascar Save inona tsara aloha le Madagascar Save aloha Madagascar Save zany de fikambanana anankiray zay manatanteraka fandarana asa de satria moa za pasteur de miasa amin'ny fiangonana zany de ny tena asa ataoko zany de manatanteraka ny programme ny conseil communique des églises satria zany fiangonana ngezabe ran'izao tontolo zao zany no nanao fanentanana ny fiangonana ndreo zao tamin'ny volana février tamin'ity taona ty a ny secrétaire général zany fiombonan'ny fiangonana eran'izao tontolo zao zany nanao antsoavo de mandeha amin'ny YouTube mihitsy ary le izy a de izy mihitsy no manao fitiliana de valiny zany antsoavo zany de namaly zany Madagascar Save deo tsy hitady fotoana anankiray azo ararotana de io zany salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi amin'ny Zoma sy Sabotsy amory tanora be de be zany any amin'ny 35 000 zany no apoizina hamangy an'le salon de ozy zay hoe maninona moa io raha ararotana anaovana dépistage de ny hevitra voalohany zany avy aty amin'ny Madagascar Save andeontsika anao fitiliana be amin'io de lazaina amin'ny PSI de
misaotra ny PSI lazaina ny SECNLS de eno izy ny SECNLS lazaina ny ONUSIDA de eno izy ny ONUSIDA de hiara-entana zay rehetrarehetra anao fitiliana amin'ny salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi io de misaotra ny Kentia ny organisé salon de l'entrepreneuriat de l'emploi zay atao ny faraky amby roapolo sy faharoa amby roapolo volana jolay zay atao etsy amin'ny esplanade Analakely zay izy zay mihitsy le izy eo amin'ny esplanade Analakely io zany entanitsika rehetrarehetra fa akoatran'ilay etsika salon zany dia misy ny dépistage zay maimaim-pona atao amin'ny isika rehetrarehetra zay tonga eny amin'ny fotoana io akoatran'izay raha tsy diso misy ihany koa ny lobarandasy misaotra zany ao anatiny io de tsy fitiliana VIH fotsiny zany no atao amin'ny Zoma sabotsy io fa misy koa zany fanentanana amin'ny VIH hoe fampahafantarana ny olona de misy tando moa zany ao anankitelo zay ny raisin'ny Madagasikara sevy anaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany sy trakitra zay ho ampahafantarana tahakany hoe tsara ho fantatra zay nofokarin'ny SECNLS de io zany fanentanana tsy hoe sensibilisation fa ny zavatra fahatelo zay hitana hoe lehibe indrindra koa amin'ny fotoana io de les conférences zany hoe izy dinidinika zany mahasoa de hiatsona ny olona rehetra mba ho fantatra bebe koa ina tsara moa ty VIH ty de ny fotoana voalohany Zoma le andro voalohany zany Zoma 1 amby roapolo amin'ny ray ora sasany ao anatin'ny hôtel de ville mihitsiny fa tsy ety ivelany zany amin'ny stand manao dépistage sika de rehefa Zoma atoandro amin'ny ray sasany de miditra amin'ny trano tsara talehibe io de izy conférence ao resadresana momba ny VIH ay moa amin'ny esplanade ny hôtel de ville le atao io hôtel de ville le esplanade atao amin'ny métro hôtel de ville mihitsy ka eo amin'le misy jet d'eau mahafinaritra be mihitsy ny rena métro apetro ny mampitovy ny be ny tanàna sy ny fimailo raha ianareo so de mba hampigatra na eto tsy mampigatra fatako ka inona samy miasa amin'ny firaisana ndray firaisam-pokotany de ndray firaisam de ono saka mba antany kila hoe akoatran'io moa zany zao akoatran'ny eto Antananarivo misy ve hetsika eritreretina raha atao any amin'ny faritra sa hijanona eto fotsiny fa mbola tsy vita le conférence roa andro zany fisiany le salon de Zoma sabotsy de roa andro koa zay manao conférence ndray zany Zoma amin'ny ray sasany ndray sabotsy amin'ny roa sasany de mbola hitoy ao zany de ho antsika rehetra zay mieritreritra manana fanontaniana sotra zany hoe ao zany VIH zany maninona amin'ny pasteur amin'ny resaka an'izany satria zay koa mba hiantso ny pasteur rehetra fa tena asan'ny fiangonana torina filazany tsara ny ady atao amin'ny VIH amin'ny lalan'ny fisorohana amin'ny lalan'ny famporisian'ny olona anao fitiliana fa indrindra fandraisana tanana fa be de be ireo zanaky ny fiangonana zay miaina miaraka amin'ny tsimokaretina nefa tsy raisin'ny fiangonana tanana de le any amin'ny faritra zany de io koa zany misy hetsika angizabe zay ataon'ny FJK mane tsiranana mahazo mitena zany ve za eto de izy fitiliana koa zany zay ataona ihany izy fitiliana zany zay atao any atsiranana amin'ny hetsika ataon'ny FJKM io fa mbola tsy fotoana ilazarasana zany ina fa aloha mantamantso le olona ao amin'ny Facebook hoe ary za ety amin'ny faritra zany mba manahoana zay le mahatonga anay hoe ho avy ny any amin'ny faritra fa atao tsikelikely fa no avy zany ny akaiky indray de amin'ny volana aogositra any Antsirana ona dokotera mety fantatra ve fantatro fa ianao eto Antananarivo fa mety fantatra ve fantanin'ny olona amin'ny Facebook hoe aiza ho aiza fa mifaritra tena be sida be voan'ny sida eto Madagasikara ohatra ny somary manahirana zay fanontanianao zay ohatra miteny amin'le olona hoe aza mandeha any amin'io faritra io mihitsy fa ohatra ny discrimination stigmatisation zay ataontsika zay fa zany fa tsy dihitra loatra am'izay fa tsy misy faritra zay tsisy sida eto Madagasikara misy daholo dikan'izay tololy aza mieritseritra ianao hoe andeha ho any ananona de tsy misy any fa misy daholo fa ianao ny tokony hitandriny ianao amin'ny zavatra zay ataonao any tsika koa manana tanjony ny tanjontsika amin'ny ONUSIDA satria tsika fa tsy afa miala am'izay iraisam-pirenena de zao hoe ny 90 isan-jaton'ny olona tolany tsy mikaretina VIH iran'izao tontolo zao de tokony ho hita daholy zay aloha ny tanjony de manarak'izay ny 90 isan-jaton'ireo i olona hita reo tokony mihinana fanafody daholy ary ny 90 isan-jaton'ireo
olona hita fa mitolany tsy mikoretana VIH reo ka mihinana fanafody a de tokony anana atao hoe charge virale indétectable somary azavaiko kely angamba le charge virale indétectable rehefa mihinana le fanafody ianao antiretroviraux mihinana ianao androany afaka telo volana hatramin'ny enim-bolana ianao a tokony tsy ho hitany anatin'ny ranao ntsony le virus na VIH dikan'izay ny anaty raha midika hoe any anatin'ny tsiranoka rehetra mivoaka aminao zany zay zany le izy indétectable le olona tsy mamindry izy am'izay fotoana zay efa tsy mamindry izy am'izay fotoana zay dikany hoe indétectable zay le izy dia e ianary misaotrana atsika aminareo mianada mianaka tonga teto fa de tandrina daholo tsika rehetrarehetra satria niaraka tamin'ny pasteur andre mitandrina de mitandrina tsika manomboka zao a amin'io resaka VIH sida io